tokatrano tsirairay avy any ary tonga soa atao amin'ny canto info tonga soa atao amin'ny info éveil ano isika ny resaka horesantsika dia mikasika ny datation izany hoe mikasika ireo daty afaka andro vitsivitsy sika dia akalaza ny fetiny noely akalaza ihany koa ny fetiny faran'ny taona fa moa hoe fantatsika izany fety rehetrarehetra zany fantatsika hoe izany daty rehetrarehetra zany hoe nipoitra avy aiza ary izy daholo no anaran'ireo olo malaza izay ankalazaina anatin'izany fety rehetrarehetra zany toy ny Saint Nicolas na Santa Claus na Noël na dadabe Noël izy ihany koa zany Saint Sylvestre zany izay ankalazaina amin'ny faran'ny taona ny réveillon amin'ny sasakalina resaka izay no resantsika hoe vanim-potoana fahafiry moa isika amin'izao fotoana izao move tena amin'ilay vanim-potoana faharaiky amby roapolo itokovetsika amin'izao sa ambanin'izay ve sa ambonin'izay izany no horesantsika androany tsy diako kely fotsiny aloha fa datation classique no resana fa tsy datation la carbone 14 izay nipoitra taty amin'ny 1950 matoa ny datation carbone 14 taty amin'ny 1950 dikan'izay dia misy daty maro dia maro nifanesesy teo talohan'izany 1950 zany ka hojerevantsika mikasika izany fa araka ny fataontsika matetika dia anatin'ny orona tsara kelikely fohifohy anazavana kely dia avy eo ny tena komiverina eto manao ny conclusion manazava bebe kokoa mikasika izany rehetra izany fa manasanao sahady ary anaraka hatraboalohany ka hatramin'ny farany dia iverina eto ihany tena ko rehefa avy eo andao ary tomboka avetrany ary Ni avant notre ère na ni après notre ère dia nampiasaina mba hanomezana anarana ny taona taonjato na ny millénaire talohany taona tokony nahaterahany Jesosy Kristy izany hoe tombanana tany amin'ny taonjato fahaenina izany i Papa John voalohany no papa nanomboka nitondra tany amin'ny taona 320 ka hatramin'ny 420 ny firenena samihafa dia samy manana ny calendrier ary samy manana ny fombafomba fanisan'ny andro ao anatin'ny calendrier ny civilisation hafa dia mampiasa refy hafa manokana mba handrefena ny fotoana izay ao aminy toy ny any Egyptiana ohatra dia nanomboka tamin'ny taona aotra isaky ny manana mpanjaka vaovao izy ireo no manomboka ny taona ny Islam kosa indray dia nanomboka tamin'ny taona 200 taorinany fatesany Jesosy Kristy no nanomboka ny calendrier-n'izy ireo misy ihany koa raha manokana mikasika ny frantsay manokana dia nisy vavanimpotoana nanovana ny daty tamin'ny taorinany révolution raha dinihina ireo zavatra ireo dia mbola anatiny vanim-potoany taonjato fahatelo isika amin'izao fotoana zao fa tsy taonjato faharaiky amby roapolo mihitsiny tany aloha dia tsy nahafantatra volana hafa ireo romanina fa volana folo izany hoe folo volana ihany ny atao anatiny taona iray raha mikasika ny Egyptiana manokana dia Egyptiana irery ihany no efa nampiasa ny volana 12 fa ny romana kosa folo fotsiny ny volana izay nampiasain'izy ireo tao anatiny taona iray ary nanomboka tany amin'ny taona 317 tany hoany izay vao nanomboka nanampy volana anankiroa indray izy ireo ny taona dia nanomboka tamin'ny volana martsa izany hoe amin'ny voalohan'ny volana martsa ny taona ny romana fa tsy voalohan'ny volana janoary ohatrany ny atsika amin'izao fotoana izao ny volana septambra kosa ny fahafito ny volan'izy ireo ary nampiasa ny andro fito andro ihany koa izy ireo tsy nataotao fahatany izay antony ny safidianana izay volana septambra sy volana fahafito izay misy dikany tanteraka ny antony ny safidianana izany volana ny antony ny safidianana izany anarana hoe septambra ary nanaovana azy ao amin'ny toerany fahafito misy dikany tanteraka ihany koa natonga nandraisana ny andro ho fito ary nandraisana ny andro ny alahady ho andro fahafito ary ho andro fankalazana ny andriamanitry ny masoandro tamin'ny andro ny romana dia 350 monja ny taona ny andro tao anatin'ny taona iray taty amin'ny taona 420 talohan'i Jesosy Kristy dia nanampy 90 andro i Jules César
anatin'ny calendrier julien ary nazahoana 527 andro ary taty aoriana kosa ndray I Denis Le Petit izay moanina izy io dia namorona indray izy taty amin'ny taona 357 taty aoriana dia namorona ny calendrier an'izy manokana ary natao natomboka tamin'ny voalohan'ny volana janoary ny voalohan'ny taona satria tamin'ny andro ny romana taloha tsy napiasa ny andro aotra izy ireo na ny isa aotra dia noho izany dia taty amin'ny andro ny Denis Le Petit taorina nahafatesan'i Jesosy Kristy izay vao natomboka ny fanisana ny andro o janoary o voalohan'ny volana janoary. Amin'ity calendrier ny romana ity dia efa bolana ihany no volana manandanja indrindra anatin'io folo volana izay nampiasain'izy ireo. Zany hoe efatra ihany ny volana ao anatin'ny taona iray izay tena misy dikany ireo kitana efatra ireo na ireo planeta efatra ireo dia Andriamanitra faran'izay manandanja indrindra satria dia mikasika manokana ny fiarovana ny fambolena sy ny fiompiana fandrosoana na ny harena ary Andriamanitra miaro amin'izy ireo ihany koa amin'ny resaka ady. Ny romanina ihany dia nanome ny andro amin'ny herinandro amin'ny anaran'ireo kitana fito izay fantatr'izy ireo. Tsy nankalaza arak'izany ny romanina ny fetin'ny krismasy na tsy nankalaza ihany koa ny taom-baovao ho volana voalohan'ny janoary fa ny fetin'ny paska izay fety pascal no andro nankalazain'izy ireo. Ny calendrier tranainy indrindra dia nanomboka tany amin'ny taona 5,4 taona tanoany. Ireo dia calendrier miorina amin'ny alalan'ny volana satria io no kitana mora indrindra hita eny an-danitra ary manova ny endrika hita amin'ny tsingerina mahazatra. Nicolas de Myre na Nicolas de Bari izay fantatra matetika amin'ny anarana hoe Saint Nicolas dia teraka tany Patara Anglisi Turquie ankehitriny manodidina ny taona 700 ary maty tany Myra tamin'ny taona 157 sy 300. Toko-pivavahany dia voaporofo hatramin'ny 709 tany Antsinanana ary ny ely tany amin'ny tany Andrefana hatrany Italia ka hatramin'ny 710. Ny Desambra dia andro ny Saint Nicolas Day, andro ny Saint Nicolas ankalazaina amin'ny fomba nentim-paharazana indrindrandrindra any amin'ny firenena européenne maromaro any avaratra sy atsinanan'i Europa, indrindra any Belgique, Luxembourg, France atsinanana, indrindra any Lorraine, Alsace-Lorraine iny, Netherlands, Allemagne ary Suisse. Ireo toerana tena manan-kalaza indrindra izany Saint Nicolas izany. Ary avy amin'izany Saint Nicolas zany no nahatonga ny anarana izay efa noteneniko teo aloha nivadika Noël ary nivadika Noël, nivadika Noely izay tonga hatraty Afrika. Nosamborina i Saint Nicolas nogadraina ary aveo noterena iaina na natao sestany nandritra ny taona maromaro. Ary maty martyra izy tamin'ny taona 520 tamin'ny 1 Desambra. Aveo izy nalevy natao amin'ny tanànan'ny Myra any Azia. Taorian'ny nahafatesany dia navita fahagagana maro i Saint Nicolas. Izay anisan'izany ny fananganany zaza maty izay novonoin'ireo mpivarokena, toa ihany koa ny fananganan'ny olona maty ho an'ireo matelot na ireo avokana, ireo mpisolo vava tamin'izany fotoana izany. Voalaza fa avy amin'ny lohany dia misy loharano miboiboka ary avy amin'ny tongony dia misy loharano ihany koa, avy amin'ny ratsambatany rehetra dia misy menaka masina mivoaka izay manasitrana olona maro. Sylvestre dia lehilahy romana iray, papa fahatelo amby telopolo papa romana iray. Saint Sylvestre dia niaina tamin'ny fotoana ny emperorany Constantine izay emperora romana voalohany niova ho kristianina. Araka ny angano tamin'ny vanim-potoana médiéval ny Saint Sylvestre dia nanasitrana habokana izy io, nanasitrana ny
abokany Empereur Constantin izy tamin'ny nanaovany batemy azy. Manoloana ny fahagagana io dia nivadika ho kristianisme afatrany ny mpanjaka. Saint Sylvestre dia mety nahavita asa maromaro ihany koa akoatry ny fanasitranana abokana izany. Saint Sylvestre dia nitondra tanatiny 12 taona, zany hoe papa tao anatin'ny 12 taona izy. Notarihiny tamin'ny fotoana feno korontana ny fiangonana ary tsy namela ny andraikiny izy mandra-pahatonga ny fotoana na hafatesany. Maty tamin'ny taona 13 Desambra i Saint Sylvestre. Sylvestre dia maty tamin'ny fahanterana ary nalevina tao amin'ny fasany Saint Priscilla tao Salaria tamin'ny 13 Desambra. Ny kabariny sy ny fihetsika nataony dia nanomehany Sylvestre ny fahafahana mamaritra fitsipika isan-karazany. Nadidy ny pretra sy diakona izy akanjo fotsy, akanjo lava tsy misy tanany. Nanafatra ihany koa izy hanolo ny anaran'Andriamanitra izay nakalazain'ireo andriamanitry ny Romanina taloha, izany hoe tamin'ny fitondran'ny Papa Sylvestre dia novaina ny anaran'ireo andriamanitra, dia nanao ny andro alahady fialan-tsasatra izy. Noresantsika teo mikasika ny datation, araky ny teneniko teo ny datation carbone 14 dia taty amin'ny 1950 no nanomboana izany. Arak'izay resaka ny resantsika teo zay dia ny vanimpotoana rehetra dia samby nanovany azy zay tonga teo. Nitondra ny Egyptiana dia novana ny daty isaky ny misy mpanjaka vaovao, izany hoe raha misy mpanjaka mitondra 12 taona na 13 taona na 15 taona aza dia avadika ny page, avadika ny tantara rehetrarehetra dia fafana iny taona iray iny zany tsy misy tsony fa miverina ho taona aotra indray ny taona vaovao. Ny greka ihany koa dia mitovitovy amin'izay, ny romanina mitovitovy amin'izay fa hafa tanteraka. Ny Egyptiana resantsika teo fa nafantatra voalohany hoe misy kintana 12 planeta 12 rehefa nampiasa izany izy ireo rehefa samy nanome ny anarany avy ny anaran'ireo planeta ny Egyptiana. Ny romana kosa indray dia 10 ihany no fantatrin'izy ireo. Mety fantany ny fisian'ny 12 fa mety tsy dia nisy lanjany firy tamin'ny romanina le roa ambiny ilay kintana roa, fa ireo kintana 10 ireo ny tena nisy lanjany tamin'ny romanina. Ary tany aloha dia tsy fito ny andro nampiasaina fa niovaova, matetika andro 8 na 10 andro no ampiasain'izy ireo satria mitondra ny anaran'ireny planeta tsirairay ireny, mitondra ny anaran'ireny kintana 10 ireny dia 10 ny andro ao anatiny herinandro izay ampiasaina. Ary ny antony ireo planeta ireo dia anarana napetraka, zay anaran'ny Andriamanitra izay ankalazain'izy ireo ary anaran'ny Andriamanitra izay manana voninahitra indrindra ho an'ireo antiquité na ireo roman antique ireo. Ny antony no safidianana ny volana septambra ho fafito ny volana, tsy no tsongatsongaina fahatany ny volana septambra ho fafito, tsy no tsongatsongaina fahatany na ny safidiana fahatany ihany koa. Ny andro natokana taty aoriana ho atao hoe 7 amin'ny fafito ny andro dia andro fialan-tsasatra na ny andro ny masina izay ankalazan'izy ireo fanomezana ivavana izy ireo manokana mikasika ny andriamanitry ny masoandro. Ny septambra ny andro nandraisana manokana izany septambra zany dia ilay izy misy mot-clé ao anatin'ny septambra izay sady misy isa no misy litera, izay izy mifangaro isa sy mifangaro litera, zay no antony ny safidianana ny volana septambra. Ary ny isa 7 dia misy dikany mihintsy tamin'ireo olona taloha na amin'ireo olona amin'izao fotoana izao, zany hoe ny safidianana ny andro fafito ho fialan-tsasatra ho andro manandanja indrindra dia noho izy azahoana ny kalazana ny masoandro na ny andriamanitry ny masoandro, zany no mahatonga azy ho
dimanche ny antony dimanche izay ihany koa dia misy dikany satria ny andro dimanche raha maheno an'izany dimanche zany tsika misy mot-clé anankiroa koa ao anatin'izany. Dimy raha ohatsika zay mahafantatra resaka fahafolo-karena, la dimy dia fanomezana fahafolo-karena zany hoe manome fanomezana na zany vola na zany zavatra. Izay ny antony satria inona moa ny antony no safidina ny antony ny dimanche. Inona ny antony anovana ny fetiny 25 décembre iza lay Saint Nicolas na i dadabe Noely. I Saint Nicolas no resantsika teo dia papa nitondra tany amin'izany fotoana zany zay nanangana zaza tamin'ny maty, nanangana matelo maty. Lovatsofina no resahana eto fa tsy fantatra na marina zany na tsy marina fa zavatra marina dia tsy ny niterahany Jesosy Kristy velively ny fety izay fety Noely izay ankafizitsika sy ankalazaitsika satria ny any ireo Belgique na ny France ny avaratra sy ny anglo-saxon reny no tena mankalaza izany fetiny Santa Claus na ny fetiny Saint Nicolas zany. Fa tsy atsika di Afrika fa rehefa tafiditra taty Afrika ny missionnaire zay vao napiditra sy nampianatra izany rehetrarehetra zany natonga atsika miandry ny dadabe Noely izay be volombava be, miandry bonbon, miandry vidy lamba tsara efa taty aorina. Saint Nicolas maty tamin'ny 9 décembre ary noho izy navita zavatra tsara, noho izy nanangana zaza tamin'ny maty ireo zaza izay novonoin'ireo mpivarotra hena zany hoe boucherie namono zaza dia hena nireny zaza reny no tapatapahana amidy natao amin'ny placen'ny viande na placen'ny omby na ny ondry dia zazakely no namidy dia nanangana reo zaza izay maty ireo i Saint Nicolas tamin'izany fotoana zany. Nicolas fa tsy mbola saint izy tamin'izany fa rehefa maty izy dia noho izany asa tsara vita amin'izany no natonga azy natsangana dia natonga ireo toerana firenena reo mankalaza ny Saint Nicolas amin'ny 1 décembre. Taty aorina kosa indray dia misy karazany roa indray ny fety nahatonga ny 25 décembre dia taty amin'ny Romana izany. Zay Romana moa fantatsika fa katolika raha teo taloha tany ny 25 décembre dia nankalazainy Romana mba ho an'ny fetiny niterahany masoandro. Zany hoe taloha masoandro lasa tsy teo dia nataotra ireo olona taloha ny Romana antiky satria manana fieritreretana hafahafa zay mantsy ireo olona reo nieritreretra ireo zany hoe lasa masoandro tsy hiverina intsony satria nisy hainimbolana teo no tsy misy masoandro ririnina latsaka foana ny orana misy la neige dia nieritreritra izy ireo tsy hiverina intsony ny masoandro dia ho maizina foana ny andro dia mba ho anomezana symbole an'ilay masoandro dia napiditra azo ao an-trano izy ireo manodidina ny trano ihany koa nasiana natao décoration nasiana jiro daholo zany fenona jiro mba anomezana toerana symbole an'ilay masoandro satria masoandro rehefa amin'ny été dia ela be zay vao matory, ela be zay vao mody dia mazava foana ny andro. Izay zavatra zay natonga azy ireo anao ny fetiny 25 décembre dia ny andro fiverenany masoandro. Zany hoe naissance du soleil. Rehefa niverina masoandro dia faly izy ireo satria hiverina iroborobo-ndray ny fety ny riborobo-ndray ny fambolena, ny fiompiana, ny fidiram-bola, ny arena hiverina daholo indray dia zay natonga n'ilay fety ny 25 décembre izay nataotsika kristianina taty aorina hoe fety naterahan'i Jesosy Kristy. Zavatra misy contradictoire betsaka goavana be anatin'izany zavatra zany satria raha ny logika ny zavatra tsy teraka tamin'ny andro ririnina velively Jesosy Kristy ary raha nisy tokoa ry izy raha teraka tokoa izy dia tsy teraka tamin'ny andro ny ririnina satria ny andro ny ririnina tsy manao fety ireo olona ireo matetika satria déprimé ratsy ny andro latsaka ny orana misy ny cyclone misy ny zavatra rehetra dia tsy manoatra an'izany fa matoa zany nanao fety ny andro ny soleil niterahany masoandro dia
teraka tonga ndray masoandro tamin'izay fotoana zay faly izy ireo hoe niverina ny masoandro andeha iroborobo indray ny fiompiana ny fambolena ny harena dia izany ny antony nanaovan'izy ireo fety novainy ny kristiana izany tateorina satria araka ny jerevantsika toy izay dia miova foana ny daty teo any calendrier julien teo ihany koa ny calendrier grégorien niova daholo ny daty taty tamin'ny Denis le Petit moine nanome daty vaovao novaina daholo na ny anaran'ireo andriamanitra ny anaran'ny andro ny anaran'ny zavatra rehetra na ny daty taloha ny romanina tany aloha tany dia tsy nanao fety ny krismasy mihitsy fa fetiny ny nahaterahany masoandro indray no nataon'izy ireo ary ny fety nankalazaina dia ny paska fety pascal tamin'izany fotoana zany dia ny paska tany amin'ny volana martsa ary zany ihany koa moa ny volana nanovan'izy ireo fety ny taom-baovao dia ny voalohany volana martsa ny fety no nankalazain'izy ireo tamin'izany fotoana izany fa efa isika taty aoriana no nankalaza ny 25 décembre no resantsika hoe niterahany Jesosy Kristy ary ny antony nanaovana izany rehetrarehetra zany no andro ho alahady dia mora dia mora fanisana izany satria tsy andro décembre mihitsy satria décembre rinina tsy manao fety zareo tamin'izany fotoana zany fa dia volana septembre satria septembre misy mot-clé ao anatiny misy ny 7 dia misy ny litera le ombre anatiny amin'ny latina manko ny tena manazava kokoa an'izay zavatra izay septembre fa fito ny volana ny dimanche ny alahady fa fito ny andro tena nanaovan'izy ireo zany fety niterahany masoandro izany dia septembre andro alahady amin'ny andro amin'ny fito maraina satria tamin'izany fotoana zany amin'ny fito maraina ny posaka ny masoandro ny verina ny baribary ny masoandro dia nanao fety izy ireo ary ny safidina ny andro ny lahady dia nanomezany ireo olona ireo 10 karema na 10 ny antsony ny antsonana azy na 10 karena zany hoe manome fanomezana ho an'ny papa ho an'ny emperora ny tondra tany tamin'izany fotoana zany ny vahoaka dia na izany volana inona satria niverina ny vavaka izy ireo tamin'ny andriamanitry ny masoandro ary namaly ny andriamanitry ny masoandro dia no fieritreretan'izy ireo hoe ny andriamanitry ny masoandro no namaly ka niverina dia noho izany fahazahoana valimbavaka izany dia tsy maintsy manome ny emperora sy ny papa tamin'izany fotoana zany fanomezana izay nantsona hoe 10 karena zany hoe 10% ny harena zay nananan'ireo olona ireo dia nomenan'ny papa nomenany papa ary nomenany emperora tamin'izany fotoana zany tamin'izy efa maty le 6 décembre dia zay vao natokana ho olona masina ka zany natonga azy nantsona hoe Saint Nicolas. I Sylvestre kosa indray tsy mbola saint izy tamin'izany fa rehefa maty taty aoriana maty ny fahanterana izay izy zay vao natao hoe saint ary maty tamin'ny 1 décembre kosa indray izy dia iny no nankalazain'ireo katolika nankalazain'ireo romana ka natao hoe ity zany ny daty ny farantaona izay andrasantsika izay ankalazaina Sylvestre dia nanasitrana abokana ny Constantine izay emperora tamin'izany fotoana zany na vita fahagagana maro ihany koa izy izay nanampy ireo olona maty ny martiora mpivavaka maty ny martiora tamin'izany fotoana izany ka rehefa maty izy maty ny fahanterana dia tamin'izany izy natsangana olom-baovao natsangana olona masina dia natonga azy ho natao hoe Saint Sylvestre arakaraka izay zany ny fety izay kalazaitsika tsy fantatsika ny poirany ny daty izay ankalazaitsika dia tsy fantatsika hoe nanomboka oviana ny datation ny carbone 14 tamin'ny 1950 zay vao nisy an'izany fa taloha dia samy nanofa sy ny fomba fieritreretany fanovana ny calendrier ary ny antony mampiovaova ny zavatra rehetra na ny cartographia dia niova ny firenena izay azon'ireo mpandroba tamin'izany fotoana zany dia arakaraka ny ilay firenena nandroba toerana anankiray na firenena iray na toerana tany anankiray dia novana ny anarana ny Turquie taloha sy ny Turquie amin'izao fotoana zao tsy mitovy
tsy tany amin'ny toerana misy ny Turquie taloha, Turquie amin'izao fotoana zao na Syrie amin'izao fotoana zao ny toerana nisy ny Syrie ka izany ny contradictoire izay tena anatin'ity fiterahany Jesosy Kristy ity. Ny toerana niterahany Jesosy Kristy izay narahany izany kitana telo izany satria matoy ireo romanareo tsy nisafidy kitana 12 fa kitana 10 dia ireo kitana 10 ireo no tena mamirapiratra matetika hita fa ilay roa ambiny alavidavitra dia manjavozavo. Zany hoe tany amin'ny fotoana ririnina tsy mazava ny kitana izay hita ka tsy possible mihitsy ny hoe misy kitana telo nitarika ireo roa mage ireo mpanjaka telo andia hitsidika izany zazateraka izany fa ny kitana tamin'izany fotoana zany dia andro izay mazava tsara mazava dia mazava ny kitana amin'izany fotoana zany ka ny tiana ho tenenina amin'izany ny toerana niterahany Jesosy Kristy dia tsy tany amin'ilay toerana resahana entre Palestina sy Jérusalem vetivelively satria na io toerana io vao vetivety no natsanganany Amerika nampidirana ireto nandefasana ireto jiosy izay napetraka tany raha tena jiosy moa tantara hafa mihitsy iny fa raha tena jiosy marina tsy dia ireo olona ireo mihitsy fa resaka aditany sy resaka fandrobana toerana no tena nanaovana izany fa tsy tany amin'ny toerana io zany tena niterahany izany olona antsointsika hoe Mesia izay ankalazain'ireo kristianina amin'izao fotoana zao fa tany amin'ny toerana mafana ary tany amin'ny toerana izay nazahona ny fandraika tamin'le hoe niterahany masoandro ka io daty anankiroa io mbola ho resahako ataoko zay faran'izay aingana iresahako anazy panomezana ny kasikasika zay aminareo fa misy contradictoire ary misy zavatra roa mitovy izay manambara zavatra iray ihany io daty ny 15 Desembre io fa tsy arakaraky ny ampianarana antsika velivelo hoe andro ririnina ka mila la neige, mila arbre de Noël, mila zavatra ohatran'izao hoe Jesosy Kristy zazakely no teraka dia dadabe Noël no andrasana dia mandeha any am-piangonana dia asiana dadabe Noël any amin'ny arbre de Noël tsy zavatra tsy misy mitombona izany rehetrarehetra izany na symbole ny dadabe Noël ao tsy tokony ho ao anatin'izany fety zany i dadabe Noël raha maty tany amin'ny 6 Décembre izy satria tany amin'ny 6 Décembre ny ankalazana azy maninona izy ny andrasana ty amin'ny 25 Décembre raha Jesosy Kristy miteraka maninona no fetiny masoandro izay fiterahany masoandro no resahana fa maninona tsy tonga dia atao fotsiny hoe fetiny masoandro mety misy tenitsika hoe tsy mitovy tompoko fa ny katolika no mety nanao zany fetiny masoandro zany na ny romanina no nanao zany mankalaza zany fetiny masoandro zany fa ny an'ny kristianina dia mankalaza ny iterahany Jesosy Kristy ny daty taloha ka hatramin'izao dia tsy nisy nankalaza na kristianina za mbola vitsivitsy efa taty aoriana zay vao mankalaza izany fetiny Noël zany fa mbola misy aza tsy mankalaza izany velively fa ny Paska izay nahafatesan'i Jesosy Kristy sy nitsanganany tamaty zay no tena manandanja indrindra hatr'izay ka hatramin'izao atsika mikeny izao raha araky ny fanisana zany dia mbola anatiny vanimpotoana amin'ny vanimpotoana 3e siècle na amin'ny vanimpotoana fahatelo zany atsika amin'izao fotoana zao fa tsy 120 nefa na izany rehetrarehetra zany dia tsy mitombo re ihany koa satria efa maro dia maro ny daty izay hadino izay nofafana teo ny fiainana sy ny zavatra nisy tamin'izany rehetrarehetra zany voafafa daholo ka nahatonga ny filazana sy fampianarana diso hoe amin'izao fotoana zao tena manampahaizana ny olona fa ny olona tanoa tamin'ny âge de pierre sy ny âge de pierre ny antiquité tsy nanana avion tsy nanana téléphone tsy nahay nanamboatra voiture fiara tsy nisy nahay nanamboatra jiro diso tanteraka izany fomba fijery sy fomba fahitana izany fa dia izao zavatra rehetra ny ainatsika zao dia fa ny ainan'olona taloha fa arakaraky ny fanovan'izy ireo ny daty dia hadino fafan'izy ireo avy hatrany miaraka amin'ilay fahafatesany ilay mpanjaka na miaraka amin'ny fahafatesany ilay papa izay nitondra tamin'izany fotoana zany dia ny zava-nisy tamin'izany taloha zany dia voafafa ary nanomboka teo amin'ny nahafatesany Jesosy Kristy sy nanovany Denis le Petit ny moanina iray no daty iainatsika
amin'izao fiainana iainantsika zao ka matonga azy ireo mampiasa ny carbone datation carbone 14 izay tia fantatra ny zavatra zay nisy tany aloha ny fa mbola tsy précis akory ilay izy. Lasa manao machine allemand sika rehetrarehetra, lasa mianatra zavatra diso, manaraka zavatra diso indrindrandrindra satria raha ny tandrefana no manao fety sy mankalaza izay mpitondra tao aminy, izay papa tao aminy, izay amperora tao aminy, izay mpanjaka tao aminy, aiza kosa ny Madagasikara sy ny Afrika tamin'izany fotoana zany. Talohan'ny idiran'ireo mpanjanatany dia mankalaza ny fety mitovitovy amin'ny Pasika. Ohatra zay ny ilazantsika azy fa mitovitovy kokoa amin'ny Egyptiana izay fety fiakaran'ny vokatra. Loataona fiakaran'ny vokatra no nankalazainy gasy hatr'izay ka hatramin'izao ary itovizany gasy nativa gasy taloha sy ny Egypte antique dia mijery resaka volana na ny masoandro, izany ny fahafantaran'izy ireo ny lera ny ora fa tsy mampiasa montre ohatrantsika zao fa rehefa misy zavatra tao na resaka fambolena na resaka fandindina na resaka didipoatra na resaka zavatra hafa dia ny volana no jerena na ny masoandro. Izay no fijerevan'izy ireo fa amin'izao fotoana zao rehefa taty aoriana no mijery microscope mampiasa ny fahaizan'izy ireo mijery mbola ireo planeta folo, ireo planeta rombiny folo ireo ihany no jerena izay mitondra ny andro amin'izao, mitondra ny anaran'izao andro rehetrarehetra izao. Izay zany ny antony natonga ny andro ho fito. Taloha valo ny andro nampiasaina. Nisy ihany koa efa misy fotoana folo ny andro ampiasaina ao anatin'ny herinandro iray. Fa rehefa taty aoriana izy natao fito satria efa voadinika an'izy ireo hoe misy lanjany kokoa manandanja sy manome prospérité ho an'izy ireo ny volana septembre. Izay misy le mot-clé 7 septembre sy ny andro fahafito dia ny dimanche azahoan'izy ireo prospérité ihany koa na ahafahan'izy ireo nahazo 10% dia izany ny andro ankalazana ny andro ny tsangana ny terahany masoandro sy izay ataontsika hoe noely amin'izao fotoana zao. Mino fa mba nazavazava kely tamin'ny tsika zay ary mino fa mba nisy fampianarana kely azotsika azonareo dia manome fotoananao indray manaraka fa ho resaiko manokana mikasika izay na ateran'i Jesosy Kristy izay hoe nisy marina ve izy, teraka taiza marina izy raha ohatra ka tena nisy. Zatsika izay manaraka fa mikasika ny lalao izay ataontsika dia lalao izay ataontsika dia lalao natokana ho an'ny abonné ny Info Éveil chaîne YouTube safady fa aty any amin'ny chaîne aty any amin'ny page ny Facebook. Wazavaiko meko fotoana anaovako fotoana angalako fotoana anokanako fotoana manokana mihitsy na iresana zay zavatra zay fa zay indray aloha ny androana ny manome fotoana anao indray manaraka misaotra nanaraka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany.